fandrarana famorim-bahoaka na ataona mpaino politika sendika sy ankolafikely samihafa osamborona izay mitarika ny hetsika entitra tsy andefitra ary andray fepetra ny OMC santionany amin'ireo fanapana noraisin'ny préfet de police n'Antananarivo ireo nandritra ny fepitao-pitantanany général Angelo Ravelonarivo santionany amin'ireo nafantarany vahoaka azy ireo hatramin'ny nahavoatendry azy ny taona 17 no mankaty manampy ireo ny filazana fa tsy maintsy anaty evitrano mihidy ary hatreny soltenan'ny préfecture ny fivoriana tanterahana ary farany teo ilay fifidiana sefokotany eto Antananarivo renivohitra izay nolazaina fa ho tontsaina ao anatiny 27 ora ho avy fanapahana izay tsy tokony hianona fotsiny amin'ny fanesorana amin'ny toerany fa tokony arahana fanokafana fanadihadiana sy fitsarana hoy ny faneho-kevitra Rabenandrasana Nicolas administrateur civil. Ka hitako zany hoe tanatin'ny crise ny verimberina tafarafara tato tompona ndraikitra feno sy tanteraka io préfet de police io satria izy tsy miala teo a mbetika izy miova zavatra teneniny afaka ataontsika hoe 7 ora dikan'izany tena nanompo tombotsoa ny samirery zany izy araka ny fahitako azy fa tsy nanompo asa-panjakana rehefa misy adisona tokony misy sazy foana manaraka an'igny adisona igny raha ohatra zany a nanao adalana zany zao tena fandikan-dalana esorinao fotsiny tsisy dikany zany satria na tsy nanao adalana nge mba mety esorina tokony hoe misy sazy zany ahezana hoe ty tsy mety nataonao mba zakainao mba hafahan'izay voatendry eo anaraka ny marina ihany koa anaraka ny ara-dalàna satria inona moa zany mamparary anahy raha ohatra ka za fa nanangona 4 miliara teo de veo osorinao atsika raha voateny korontana tao Antananarivo rehetrarehetra regny resaka autorisation resaka manifestation nge ny zavatra tsy nomeny préfet de police alalany hoe tsy nafeny fepetra marina ve reny olona reny anao manifestation sa tsy omena foana tampenana tsy ohatra zao. Tsy ny eto Antananarivo ihany fa nisy ihany koa ireo tany amin'ny tanàn-dehibe hafa toy ny tany Nosy na enona fitarainana ny amin'ny trangana fanapara-pahefana ka tokony ho jereny ny mpitondra fanjakana. Ny fanadihadiana azy reny izay ho anatr'ireo vao nandray ny andraikitra nandritra ny filan-kevitry ministra Omaly sy ireo administrateur civil mitana andraikitra manerana ny Nosy. Raha tokony nataon'ny préfet de police ny Antananarivo regny tamin'izany fotoana reo tokony hoe nomeny autorisation le olona satria mafeny fepetra avelany ro maneho hevitra fa asiny balizy fotsiny ohatra hoe mandefa miaramila izy amin'ny alalan'ny OMC hoe reto no apetraka anao eto mandritra ny le olona maneho hevitra rehefa tapitra le fotoana nangatahin'le olona de mbola tsy miala eo izy de avoahanareo anatin'le toerana fa le olona zany tsy afaka naneho zavatra tsy mety miainana tsy maintsy nanaraka an'le famoretana nataony satria izy io misy beko de misy zany ny beko azo tanterahana misy ny beko tsy azo tanterahana zay ny antony fianarana zay ny tsy anendrena robot eo amin'io toerana io zay ihany koa tsy anendrena olona tsy havanana tsy niofana tamin'ny administration zany ny anao anio anao zany mahalala hoe ty ny zavatra azo atao ty ny zavatra tsy azo atao na lehibe io azo torona hevitra hoe ataovy zao ohatra ty tsy mety a de azo ty Andriamato Constant Ravelson ao anatin'izany rehetra zany a tsika koa mihaino foana ny zavatra misy anaty fiarahamonina de samy manana ny heviny moa ny hevitra terabary me amitra mikiboka boiny mihitsy a avle miteny ianao hoe fitsarana Ravatomanga de fa Ravatomanga zay miteny ianao hoe letsi de fa Ravatomanga zay miteny ianao knapy zay fa misy Ravatomanga zay inona koa moa ny resaka anankiray teo fanfinjavatra ihany le fitobavao fa tsy ny ity olona ty a de tena ahoana moa zany tena izy mihitsy ny tena ao anatiny hoe inona filazantsika malagasy an'izany hoe tena ao amin'ny fototra manontolo fototra manontolo n'le fambabona tena lasa rembony mihitsy ny ty Madagasikara ty amin'ny lafiny rehetra lasa remby raha io resaka jirama koa anao zao rehefa tsy maintsy isy mpiaino teny jirama eo dray tsy afaka mbola tsy nalatsitsika ny lavanila tsika lavanila solika ka izay moa no mampasahirana ngara iny zao atsy amin'ny Nosy Maurice satria izy io tsy teto ihany no nanonona taony fa tany ihany koa nisy karazan-javatra de ny ohatra ny Maurice mahasamy hafa kely elizy moa zany ny olona nanangony dossier de tonga de nalefa ny olona nanao ka teto amintsika nge le mpitondra teto nge tao anatin'ny olo-peheziny olo-peheziny mihitsy amin'le hoe nataony remby ty Madagasikara ty a de ny babony sy ny giazany a le Madagasikara manontolo sy ny fitondrana azy na ametraka président izy président zay tao mpanjaka kely eo de iny zany ny mpilalao politika sy mpiseho sehatra eo fa nametraka prime ministre koa izy
metraka prime ministre iny mpanosyosy ny androm-pitondrana rehetra teto mihitsy ary tsy rehefeo intsony nga ntsay Louis Christian am'zao tsy rehefeo fa efatry ny ela eo zany Ravatomanga Sodiaty zany sy tsay Christian Solima tany ny efa nanomboka ty resaka rehetrarehetra ty ka io zany mila takatritsika zany io hoe misy manko zao efa mifendrofendro mamendrofendro hoe manenjika mpandraraha malagasy ay le hoe nareo reto tohatra ny manao valifaty politika ka zay le tereniko taream-piandohana te hoe itsika miezaka foana indrindra rehefa farany herinandro ohatrao manangona ny le zavatra resahana any anaty fiarahamonina any andeha atao aloha hoe aialy izy satria tsy mbola nisy roa volana akory ngeny nesan'le gouvernement fa na izany na tsy zany andao le izy Constant Ravelson resana any inona no mampatonga amin'ny olona ary rehefa nandeha le tolona niainga tamin'ny bidon jaune nisy Telmenada narehatry ny ZZ de teo daholo ny rehetra de aveo de hoe ohatry ny ahoana izy zany ohatry ny ahoana izy zany inona le mampatonga an'izay ohatrany hoe aya zay raha ny fandinianao azy any anatin'ny fiarahamonina le aya am'le valifaty politika zolo le raha mato ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fotoanan'ny Nepal nisy an'le ZZ tamin'ny resaka Nepal de nisy ny teto Madagasikara zany nanantena sy ny tsiritra hoe mba ohatra ny any Nepal ingane de hoy izy hoe efa nanao Nepal ngenareo teto tamin'ny 2002 efa nanao hazalambo efa nandoro fananana mpitondra ny mpitondra ny nanodidina ny Didiratsiraka zany tamin'izany de eo anao mazava aminao 2009 zany valinadin'le 2002 nataon'izy mbakan'ry Didiratsiraka ary efa nanam-posady le raha matoa hoe 2025 de mety ho valinady ohatr'izay ihany zany hoe valifaty politika de za tokoa za foana mamerimberina an'izany eto za kosa aloha de natsikaritra eo le hoe mpandroba manararoatra sy ny mpangalatra fa nisy mihitsy tranona mpitondra tsy roba tsy alatra fa tenina famotehana tranona mpitondra tranona député tranona mpitondra am'ty tamin'ity régime Mandrajoely ity hitanao zao mihitsy hoe misy ciblage politique any tamin'ireny ka reny mety mampieritreritra an'le ankehitriny hoe ty fanjakana ty koa zay ranomarina de tena hoe nanakatsana sy nampijanona n'le fifamelezana sy ny eritreritra teto de ohatra ny apetrany hoe manao valifaty politika ka za kosa mahita hoe Ravatomanga zao fo mipohitra daholo ny karina feniny mipohitra daholo amin'ny sehatra rehetrarehetra de io manjary misy olona ry amin'ny sénateur vice président tao amin'ny Sénat zay zao de mametraka hoe za de tena miaro mihitsy ny mpandraraha oatra azy amin'ny lafininina oatra azy amin'le lafiny hoe misy karina fenina koa ve fa ohatrany hoe misy fantatra tsara izy mbrala reo raha fakafantatra tsara ohatrany hoe misy fofona araka amin'ny teteny Madagasikara mitondra efa haitsika ohatrany hoe misy fofona politika zany fa ny mahatonga an'le izy ohatran'izay de ny sandrahaka ohatran'ireny horita be reny sandrahaka amin'ny zay tena ekena ny ain'ny firenena mihitsy ny fambabona nataony rembo daholy de ny fomba nahatonga azy nahavita an'izay ny tena zava-dehibe amintsika fa tsy hoe voatory izy am'ry voateny izy am'ry vo anina izy am'ry fa ahoana ny nahatonga azy nahavita an'izay de io efa nanomboka tany amin'ny fandraisan'izy tsay Christian aloha iny ny Solimasy ny fitateratsolika ny tohitohy tamin'ny resaka privatisation ny lalamby ny RNCFM raha hoan'izay tovitovy taona amiko akisy tamin'izany de natadidy an'ireny le wagon citerne mbola misy kely any izy am'izao avany Thomas na maketo Antananarivo azo manokana reny no mitatitra solika fa iny de avy eo lasa ny Sodiaty ny fitaterana tsy akely fotsiny ny atsika lalan'ny Thomas napotika moa lalamby eo Sodiaty sady tsy mitatitr'olona ny tsy mitatitra eto ara de lazaiko ianao io Sodiaty io de nakatoerana tena iakina ny ain-dehibe ny jirama mihitsy amin'ny resaka solika satria izy
naka ny fahefana sy ny alalana hanafatra solika amin'ny vatana hoan'ny jirama. Nisy fotoana andray zay mila fikarohany zay ny tsarakarohana ny ao amin'ny jirama manko mbola tsy heno hatramin'izao mamoaka mbola tsy heno foana nge misy azafady constant Ravelson misy zavatra ray ihany koa nareo sokobe moa zao no tena mahay tsara an'le izy nanana rafinerie tsika atao Tomasina nanana rafinerie zany hoe fanadiova-tsolika fidiana zany ny solika tsy voadio de diovinao Tomasina avy eo izy io rehefa nandeha ny privatisation zay le izy de lasana mpandrara amina solika ray le izy de tsy natao rafinerie tsony fa natao dépôt zany hoe lasa mividy solika aminy isika rehetra eto tanàna tsy maintsy miakatra amin'ny masokarena mazava ho azy zay le izy ka le tetika angovo zay salaminao mbola nanalala le solika nga ezakenjana neoavelany misy atao le resaka angovo zany de nanana anisany fa alao ivoaka ho any ao anaty jirama ao alao anareo mpiasa ny jirama ao raha sakan'io io de mbola faty foana ihany jirama fa enareo ange no firenena manontolo moa zany miaraka aminareo ampandadiziny ze mafia anaty jirama ao alao ivoaka daholy ny contrat isan-karazany sisa efa mandefa moa le audit am'izao de ny audit hoazy zao rehefa ara-dalàna fanapahan-kevitra hoe tia ny fitsipika tia ny lalàna tia ny statut de arak'izay tsisy nandika de eo iny rehefa mandeha ny compte mazava ny compte fa eo amin'le ataon'ny teny vazaha hoe ny opportunité hoe zao ve tokony niditra ve ty contrat ty contrat de tena manakenda sy mamono ny jiramary mahatonga azy miankina am'ty ty rangaha tompony sody aty ty sy reto rangaha hafa reto ny amba iriko hoe ivoaka zay ary ny ao am'jiramany afaka mamotsipotsitra mamoaka an'izay ny audit zany de arakaraky zay hitondrany azy ao fa misy mihitsy ny tena fanapahan-kevitra tsy ataoko hoe politika fa politika ihany stratégique momba ny angovo anisan'izay ny jirama olona mikavivika tsy nahay tetika ve de lasa rembony le zalahy reto le jirama sa zalahy reto de tena nanao tetika mihitsy zay ambabona ny jirama ary rehefa miainga avao amin'ny jirama ao mampandady ny firenena manontolo lasa miankin-doha maharitra lasa mandady ny firenena manontolo rembony ny firenena manontolo io manomboka hatrany amin'ny 2009 nge io nanonga-panjakana ianao de anao rehefa avy eo natao an'le mpanjaka kely ianao le mpanjaka kely atao de manana mpanjaka izy zany de nametraka prime ministre izy tamin'ny 2018 io zany 73 député sy ny firongony nanao keoto fety sy maka atao mifampizara ministera atao de hoe tsy hay kristiany atao prime ministre nanomboka teo manana mpanjaka izy manana prime ministre izy azo Madagasikara ary rangaha io de mahasamy teny ny Ravatomanga de nasamy teny tam'le andro vitsivitsy talohan'ny mpoany ty raha ty mahasamy teny hoe aiza mipirofo avoiny pirofo nahoana no mitsoka le kolonely io nahoana ianao mitsoka raha milazany marina fa tsy mifanatrika eto misy fehezanteny ny tena tadidiko tsara tamin'isy hoe madio aho tafatsy de misy an'ilay rangaha ray ihany ko inga be ny tanànako afaka omeko izy ny atota taratasy rehetra na tamina be ny tanàna na tamina ministre tsy hita popoka moa hatram'izao le saromitsanga zany lay zanaty zany mba tsy efa mba miditra am'ilay fanadiona ave tsika am'izao fotoana zao ny sary anankiray masy de hoe valivady politika ajotsay amin'ny mpandraraha malagasy mikarana manao ny ataony ihany de miresaka tsika ohatra hoe le jirama efa andresahana teo hoe ny fanarahana mandeony hatram'izay saika hoe am'ireo volona raha-toekarena hoe vahiny leo ka zay hoe ahoana no ialana am'izay zany lalana tsy efa mba misotra an'izany ve tsika zao misotra am'izany nge fa eo amin'le
ty zao misy anankiray zao misy rangapanamboly mahagaga fitsarana ohatra mba misambosambotra sondro vaventy manao perquisition sy le irakiraka io mantsy aloha nazatratrazay tena hoe ty zao tsaroko fa ty zao miteny atsika nga firy taona tsy andraisana ilay ofisy pirenena momba ny tontolo iainana ONU mainitra aminy de tsy hiditra nambotsiroatra io hoe tam'ymitaka en poste taona firy moa iny mpiambina ray tompoko no ny samborona tamin'iny de ohatrany hoe efa anina fa mitony anina misy namanjy de nangidorana taony dossier boîte de rose sisa rahany fantikana samy hafa moa zany matsy constant Ravelson le tadiavin'ny olona zany de fanontaniako hoe raha foazana ve zany iny am'izao de hoe valifaty politika nefa dossier tena maro anarivony nge no maikila firehatra tao hoe de raha ohatra ve zany mamoana iny am'izao hoe fa maizany ONU tsy hatanina renina de midika ve raha misy olona voasambotra ohatra zany na inona moa tasonina ponjavonjo maika fa misy vesatra taloha io ka tsy potsona ketriny kosa aloha e de zay ve le valifaty politika sa so de inona no mahatonga atsika lasa tonga de mieritreritra an'izay rehefa hoe anentsika de rehefa tsy manao ndray nefa de ny teo ihany no velona fa lasa zareo ihany eo de rehefa enjehana nefa de hoe valifaty politika asa hoe ka ahoana ny atao zany ny zavatra lazakeo tatramin'ny tomboantsika teo angety zao hoe no baboiny mihitsy ary ny tena tokotelo tokoratsy akitelo cléany io de le Andrenjoelina Manjaka le prime ministre napetraky ry zalahy tamin'ny 2018 Tsay Christian tsain'ilay arivony de tsain'ilay arivony misy sarisary hitatra zay hitako momba zay ma de tena ity super président ty efa nisy nanao nge tam'izay sasa manao vice président sasa manao super président Ravatomanga ka ireo zany manjary le manodidina azy ny tandapany sy ny tompo menakely zay napetra ny tendreny tetsy sy teroa mora ho anazy manao andreny no tsy maty manota ary reo manam-pahefanana anindry ny fitsarana teto zany mila hitatsika zany hoe ahoana ny tsisy afaka anindry ny fitsarana tsony mba tsy iverenany le Andrenjoelina Manjaka sy le président izy roa lahafa nge zany tokony adidina koa fa tsy tokony ho adidina ka tsy mangamanga ihany no fa le tiako apetraka zao de hoe imangamanga de amy resaka raha-piarina arabola sy ny sisa io histoire be amin'io fa ny rehefa nanao ny resaka ara-politika tsika sy amafan'izay rehetrarehetra zay tsy hiverina tsony eto Madagasikara de tsy maintsy voaresaka reto roa lahy reto sy ny fomba fitondrana teto hoe ny fitsarana tsy mahaleo tena ao le fanapa-kevitra soni mantsy zay le tiako evina fitsarana tsy mahaleo tena ny député fahefan'ny assemblée Hosena Tapindo nanalany Tsay Christian nge ny député fa de narovan'ny président ny fanapariam-pahefana satria zao misy miteny le rangahy efa mba tao amin'ny fitondrana taloha ihany efa nanao efa vice premier ministre ary izay raha tsy diso de mahavita miteny hoe tomerina foana reto enjehana reto fa ny mahatonga zany nge nangoro-pahefana le mifandimby teo le centralisé be mihitsy de nangorona fahefana de tandapany sy réseau ny napetrany teo de tsy magaga hoe anisan'ny mipetrapetraka ary anisan'ny manao zavatra mahavoentsika fa eo tsika zany raha ohatra tsika hoe hanao an'le teny malagasy nataon'ny présidentny fanavoazana moa république fanavoazana ny teneniny fa rehefa ataony amin'ny teny frantsay le izy de hoe refondation ary rehefa anao ny refondation zay tsika de tsy maintsy hitatsika hoe inona ny tena vorika manodidina ny reto izy telo lahy reto natonga azy afaka nambabo ny firenena ary tena rembony daholo keo ny hafa zay mbola tsy babony zay ny tena aninatsika teny an'izay eo ianao ny mpanao gazety fa nyresaka an'iny ihany mahatsiaro an'le io koa itoko raha falimanana matadidy tsara an'io
nisy fanonganam-panjakana tany Turquie i Flo Erdogan moa zany de tsy tavavoaka l izy nandeha am'izay le natsony hoe la grande purge fa tena hoe telo alina ny olona ny samborona sy ny tsaraina sy ny gadraina tany ohatran'izay ve le fanadiovana tianao resahana indray manko miohatra amin'ny Erdogan sy ny fahefany tao amin'ny foloalindahy sy ny sisa fa satria nisy miaramila mpiasa-panjakana mpampianatra sehatra tsy miakina mitady ohatran'ny mitady diaspora ohatrany zavatra mitady ataony Trump ao États-Unis nge hoe riatanany daholo le ataony hoe l'état profond zany hoe zay tsy mandeha amin'le anina ny rehetrarehetra nanararoatra Erdogan zany ary izy miaramila moa manararoatra izy hoe nino fa voadonina fa tsy naomy de narahany tamin'iny de naripany fa mahasamy hafa nisy ny eto raha voapetahana anariny hoe purge zay l izy de ohatrany hoe ratsy fa mahasamy hafa nyresiny teto de tsika afaka mampibaribary tsara hoe zao nitetika na mba aboandry zareo ny fahefam-panjakana ahafahana miremby an'ity firenena manontolo ty zay ka na manana endrika hoe misambotra sy mitsara sy manameloka olona marobe ary tsy ohatra ny any Erdogan ny any Erdogan de izy akoa ny namany reny izy akoa ny hita anatin'ny commandement-tato izy annakarina ny any Erdogan de guerre interne io ady fahefana tao anatiny tao